Hatreto kosa dia mbola tsy namaritra ny candidat izay ho atolony ho amin'ny fifidianana ny UDRC saingy tsy manakana kosa moa ireo mpikambana ao aminy hirotsaka amin'ny anaran'ny antoko politika misy azy. Ravaka Andriamanala sy Stéphane Zafanjimbetrany. Hatreto mbola tsy manana candidat amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taonty ny UDRC araka ny tatitra nataony CST Navira Oldin mpikambana eo anivon'ny birao ny UDRC. Ny fiverimben'ny ty vondrona politika ty izay arahany amin'ny tartolona dia ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina no amaritana izany. Etsy andaniny ao anatin'ny fanomanana ny fiatrana fifidianana solombavam-bahoaka tanteraka amin'izao fotoan'izao ity vondrona politika ity. Fa noman'ny UDRC aloha zany zao dia tsy ninona fa ny candidat rehetra amin'ny solombavam-bahoaka manerana ny distrika 720. Zany hoe manerana amin'ny Madagasikara dia efa manivana izay mijery hoe iza no atao solombavam-bahoaka koa eo anatrehan'izay ihany koa moa zany dia mbola manentan'izay malagasy rehetra satria malagasy moa ny fidy fa tsy ny sadeka ny amin'ny ampandrosoana ny fifidianana solombavam-bahoaka tombontso maro ny vahoaka ny ampandrosonan'izy io ary mahademokraty sy républicaine ny UDRC dia io aloha mbola fitoranay mariako amafisiko aminareo mpanao gazety ary mafisiko amin'ny voaka malagasy vavolo fa tsy vaky mihitsy ny UDRC fa amin'ny mantoko maro azy dia meo manana faniriana hoe dia rotsaka na ny atokonay ange mba misy manam-paniriana an'izany fa zay tapaky ny fivorimbe io nefa mbola tsy maintsy fandinihana ny takitolona dia ny filohan'ny Rajoelina hoe izao no tena mendrika hitondra n'ity firenena ity fa zay dia mbola mafisiko fa tsy mbola mieritreritra mihitsy ny UDRC amin'izay candidat filoham-pirenena fa ny candidat amin'ny solombavam-bahoaka ny efa fitoranay ankehitriny. Namafisiny ty mpikambana eo anivon'ny UDRC ity fa tsy mivaky ny UDRC saingy afaka mirotsaka amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny antoko tsirairay amin'ny anaran'ny antoko misy azy fa tsy amin'ny anaran'ny UDRC.